Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro. Faly miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fotoana manokana izay ianarantsika ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika ankehitriny. Alohan'ny dirantsika amin'izany nefa dia hivavaka isika. Raha ny malala tsara indrindra mbola misotro anao izay fa mbola nomenao izao fotoana izao indray fa ny mandinga ny teninao. Ianao ilay tompon'ny fahazavana, ianao ilay tompon'ny hery rehetra ihany koa nangatanay hiteny manoloana anay. Anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny lesona antsika androany dia manao ny toe-tsaina vontom-bavaka nananan'i Abrahama. Ny toe-tsaina vontom-bavaka nananan'i Abrahama. Androany isika dia hanohy indray ny mahakasika an'ireo izay toetra mahateo-tia nananan'i Abrahama. Mikasika ny resaka vavaka isika dia maka ara ny tamin'ny voasoratra ao amin'ny Genesis 7:20 nomboka andiny 7:20 ka hatramin'ny 2:30. Izao mivaky ny temin'ny anaran'i Jesosy. Dia nanantona Abrahama ka nanao hoe haringanao miaraka amin'ny meloka va ny marina? Angamba misy olona marina 50 ao an-tanàna. Haringanao koa va ka tsy hamindraminao fony tanàna noho ny 50 marina izay ao? Sanatrianao raha anao toy izany ka hamono ny marina miaraka amin'ny meloka. Ka ny marina atao tahaka ny meloka sanatrianao izany. Tsy tsara marina va ny mpitsara ny tany rehetra? Ary hoy Jehovah, raha mahita 50 marina ao an-tanàna Sodoma aho dia hamindrako foana tanàna rehetra noho ireny. Dia namaly Abrahama ka nanao hoe indro fa efa sahy ny teny tamin'ny Tompo aho nefa vovoka sy lavenina. Angamba ho latsaka ny 5 ny 50 marina moa haringanao va ny tanàna rehetra noho ny 5? Ary hoy izy tsy handringanao izy raha mahita 50 ao. Dia mbola niteny tamindray izy ka nanao hoe angamba 70 no hita ao. Ary hoy izy tsy mba hanao an'izany aho noho ny 70. Ary hoy izy aokane mba tsy ho tezitra ny Tompo. Fa mbola hiteny angamba 70 no hita ao. Ary hoy izy tsy mba hanao an'izany aho raha mahita 70. Ary hoy izy indro fa efa sahy niteny tamin'ny Tompo angamba 20 no hita ao. Ary hoy izy tsy mba handringanao noho ny amin'ny 20. Ary hoy izy aokane mba tsy ho tezitra ianao Tompo. Fa hiteny indray aho, hiteny indray mandeha indray aho angamba 10 no hita ao. Ary hoy izy tsy mba handringanao noho ny 10. Angamba tsy zoviana aminao izay tantara izay azo lazaina hoe aty varotra nataon'i Abrahama teo anatrehan'Andriamanitra mba hiarovana ny olona izay tao Sodoma. Ny resaka ny fanaovan'i Abrahama sy Andriamanitra manko dia ohatra sy fanehoana ny atao hoe vavaka fanelanelanana. Ao amin'io toky io dia Abrahama no manao fanelanelanana ho an'ny mponiny Sodoma sy Gomora eo anatrehan'Andriamanitra. Ny talao sy ny fona ho azy ireo izy, izany hoe naneho ara-tandindona an'i Jesosy izay manao fanelanelana ho antsika eo anatrehan'iray ny fihetsiny. Tsy ahomby ny asa tanterahantsika ankehitriny raha tsy manao an'izany karazana vavaka izany isika. Nianatra ny tian'ireo mponina tao Sodoma sy Gomora ary ireo tanàna manodidina i Abrahama.
koa tamin'ny fo mahatoky sy marina ivavaka nataony. Efa niady tamin'ireo mpanjaka nanjesy sy nambabo ny mpanjaka ny Sodoma sy Gomora izy tany aloha. Rehefa naharesy tamin'izany Abrahama dia nitsehina azy niaraka tamin'ny 𝐂𝐊𝐾𝐍𝐍𝐾 Ibera mpanjaka ny Sodoma. Nangataka Ibera mba hanome azy ody any an-trano ny olona. Omeo ao izy ny olona fa ny fananany ento ihany ho anao. Izany dia maneho fa tia ny mponina tao aminy io mpanjaka io. Ary satria anisan'ny toetra lehibe nampiavaka ny Abrahama ny fitiavana dia tian'ireo mpanjaka ny Sodoma sy Gomora ireo. Ary nivavaka ho an'ireo sy ny mponina tao aminy izy. Nahatonga ny Abrahama ny talao fantatra ohatran'izany dia noho ny fitiavana an'ireo fanahy ireo mba tsy ho very. Naneho fanetretena ihany koa izay fikirizany Abrahama tao amin'ny vavaka izay nataony. Fa tamin'ny vao nanaiky ny fangatahany voalohany Andriamanitra mba hamonjena ny tanàna raha misy olona 50 ao dia nitohizany io fanelanelana nataony io. Tsy ahita fahombiazana tokoa ny asantsika raha tsy misy ny vavaka dia ny vavaka fanelanelanana. Rehefa avy mihaona amin'ny olona iray isika dia rehefa avy mitory tena mampianatra baiboly azy ireny dia tsy maintsy mivavaka ho an'ireo olona ireo izay nifandraisantsika ireo. Mihaino tsara n'ireny vavaka ireny Andriamanitra ary mikasika ny fon'ireo olona izay nifandray tamintsika. Tsy ny teny lazaintsika na ny fahaizantsika mandahan-teny no handresy lahatra ny namantsika na ireo olom-patantsika ny fanahy masina. Izany no mahatonga antsika izay tsy maintsy mivavaka ho an'ny tsirairay isam-batan'olona izay manao ny asa misionera. Dia izany tantarany Abrahama izany ny hitondra anatra, hitondra lesona ho antsika tsirairay avy. Aza kivy ny mivavaka, tsy mba mivavaka ho an'ny tenanao fotsiny ihany fa aoka isika azoky hivavaka ho an'ny hafa satria fantatsika fa ny fanelanelanana nataontsika dia hahatonga zava-dehibe ho an'ny fiainan'ny hafa. Izany ihany koa ny taratra fa ao amintsika i Kristy ary ny fanehoantsika fitiavana ho an'ireo dia manamafy sy mampiorina fa efa miasa ao anatintsika i Kristy. Amen. Raha ny malala tsara indrindra mbola misaotra anao ny amin'izany teninao izany, misaotra ny amin'ny lesona omenao anay anio. Fantatray ankehitriny fa tokony hivavaka mandrakariva izahay tsy ho an'ny tenanay fa ho an'ny hafa ihany koa. Fa satria fantatray fa ireny fanahy ireny ihany koa dia tiana ny hampavoavonjy azy ireny. Koa metezanao Tompo hiasa amin'ny ankonana tsirairay avy, hiasa amin'ny tokantrano tsirairay avy, ka izay izao dia ataovy ho fitaovana mahomby hitorena ny hafatrao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotr'i Jesosy isan'andro.